Arema zany dia nanomana tika opération gâteau nataony androany ity mba ahafahan'izy ireo mahazo ireo enti-manana anatanterahana ny fidinany any Mahajanga satria fantatrareo fa ty taona enina folo sy roa arivo dia feno efapolo taona nitoko Arema ka natomboka zany tamin'ny fankalazana ny faefapolo taona tamin'ny 9 mars ary nivilatsika tany Tomasina izao ndray zany amin'ny volana septambra ny faharoa sy fahatelo dia anao zany any Mahajanga aorian'izay moa dia mbola any Siranana sy Furiara ary mamarana azy any Fianarantsoa zay rehetra zay zany dia ilaina mety manana fiterahana zany ka zareo zany teto Antananarivo dia nanomana tika fotoanandroany hoe mba ahafahana zany mahazo zay vola rehetra ankoatra zay fa efapolo taona ny atoko Arema zay dia izy koa zany zaika lehibe ataon'ny vehivavy na raha nankatahanareo mba atao any Majunga amin'ny fotoana 2 sy 3 septambra ho avy io ka isany anakay zay dia hoe anatanantsika rehetra koa zany mba handray anjara satria zay moa no hetsika ataony ny atoko Arema fitadiavam-bola mba hanampilanjareo mety anaovana ny saran-dalana atony zay rehetra mety lany fandaniana any amin'ny toerana anjenatra zavatra tahaka zany no everay ino moa no hoe asina zany hoe fa efapolo taona atoko Arema zany dia raha namalala fa efa atoko mitondra ny fitondrana ny atoko Arema ary manana ny sampana rehetra any anivony fivondronana any anivony firaisana any anivony fokotany any ka mba ho fampahalalana sy indrindra koa fanetsehana ny rehetra zany mba aneo ny heviny aneo ny fisiny ary indrindrindrindra mba hampahalalana koa fa ny Arema dia mbola volana mandrakariva anatanteraka ny andraikitra apetraky ny vahoaka aminy ka izay rehetra zay zany no mampatonga hoe izahana zay ahafahana sy hampahalalana ny fa efapolo taona satria fotoana lehibe zany ionana hitantsika ny teto Antananarivo ahafahana nanazava ny hevitra ahafahana nampikambana ireo rehetra zay tsy hita fa ty tany hoany tany kanefa dia natsoina hitantsika zany teny Mahamasina tahaka an'izany koa natao tany Tomasina nisy ny fionana nisy ny kabary zay nataony ny filompanorona atoko Arema ary nisy ny zava-dehibe koa dia ny fankahitana tamin'ireo namana rehetra indrindra koa ny fampajevana ny zavatra mety mahasoa sy mahatsara ary indrindra zay zavatra nataony atoko Arema ka nampandrosoana ty Madagasikara tangarantsika ity dia ny any Mahajanga moa everina efa tsy ho latsaky izany satria zareo rehefa nanomana an'io dia nilaza tao anivo ny komity tantana ny atoko Arema dia mba atao amin'ny fotoana 2 sy 3 septambra io dia efa lazainy efa nampilaza ny any amin'ny fivondronana moa zareo ny any amin'ny fokotany ary nonay fa tsy ho latajanja zavatra tranga teto Antananarivo sy tany Tomasina mitranga sy ho hitantsika any Mahajanga ary koa ty hoe zaika be ataon'ny vehivavy ty everina efa zava-dehibe zany satria ny vehivavy anisany ny miarakara anisany mitantana ny any atokantrano ary ny vehivavy koa ny verinay fa hanana andraikitra lehibe amin'ny fitondrana ny firenentika fantatsika zany fa ilaina ny fanentanana ilaina miezaka mba afahantsika mandray anjara tsirairay aby